hovanina fandarana rano eto amin'ny radio Don Bosco isaky ny alarobia maraina amin'ny folo mba hovanina fandarana ho fanabeazana ny olom-pirenena mba hovanina. miarabantsika rehetra indray miaraka aminay amin'izao fotoana izao falitafaraka aminareo zay ao anatin'ity fandarana fanaraka isan-kerinandro. Raha izao anao vao miaraka amin'izay mpeo radio Don Bosco, raha izao anao vao manaraka an'ity fandarana ity dia misy ny fandarana mba hovanina izay mandeha isaky ny alarobia maraina amin'ny folo no andehanantsika. Raha ohatra kosa ianao fiverena no aranao dia miverina ny fandarantsika isaky ny amin'ny alatsinainy amin'ny valo sasany alina. Ny fandarantsika ihany koa dia mandeha amin'ny RTP live amin'izao fotoana izao raha ohatra anao ka manaraka izany amin'ny RTP live. Zara telo ny fandarantsika. Ny fizarana voalohany 20 minitra voalohany dia anaovana famelabelan-kevitra. Ny 20 minitra faharoa dia makina ny SMS avy any aminareo ary ny 20 minitra fahatelo dia andraisana ny antso avy any aminareo. Ireo ny fizaran'ny fotoanantsika isaky ny ao anatin'ny fandarana mba hovanina. Roland Ramanatsoa no miaraka amintsika amin'ny lafiny teknika dia Disambinina no mikirakirany sary ary itony mazatra antsika ny ray aman-dreny. Ny mpanabe ny général Désiré Philippe Ramakavelo no miaraka amintsika anatin'izany melabelan-kevitra zay mba hovanintsika rehetra mba hovanina ianao général. Dia mba hovanina dia mato Flavien, mba hovanina dia mato Roland dia mato Nambina dia mato Dadi zay bekarakara'ny mpikirakirany sary sy mpanadefany feo zay fandraisantsika izao dia mba hovanintsika rehetra manaraka ny fandarana to. Ya, nitony mazatra antsika dia manao famitianany izay nataontsika tamin'ny herintsika. Manahoana raha amitintsika? Ya, ilaina foana le tsy azy zany hoe mba hampitohy ny resadresaka ny fanaovana moa dia fomba mahazatra antsika iny dia mato Flavien ny resaka ny fanaovana sy ny fanakalozana hevitra teto zany tamin'ny fandarana farany teo dia mikasika ny hoe fifanampiana. Fifanampiana anisan'ireo endrika dimy fa ny ompitiavana io fifanampiana io dia hoe teny fampirisihana moa zany ny voalohany ny fotoana manokana ny fifanampiana amin'ny fahatelo izay ho resahantsika ny fanomezana ary vatana amin'ny fanakaiky endriky ny ompitiavana reny isika ary efa verimberisika matetika ihany fa ilaina foana dia izy fa entana dia efa elaelana naovantsika amin'ny fandarana dia mato Flavien dia mbola betsaka ihany ny olana nefa eo ihany koa ny olona izay mahita fiovana angamba na fiatsaram-piainana amin'ny fandarana ty fandarantsika ity. Everiko fa efa tena naverimberisika matetika teto amin'ny fandarana mihitsy ary tena hoe ny ilainy ka mba misy ihany efa hoe nampiaritsika sy nahitantsika vokatra ve fantany apetrako mihitsy hoe efa mba nahitantsika vokatra ve satria efa nampiaritsika reny resadresaka ifanaovana reny satria resadresaka ifanaovantsika eto nge tsy hafa fa fanabeazana foana mba manahoana ny fifandraisany eo amin'ny mpivady mba misy fiatsarany ve mba manahoana ny fifandraisany eo amin'ny mpianaka mba misy fiatsarany ve ny tokantrano no ametrahako ny fanontaniana eo amin'ny fiarahamonina ihany koa manahoana zany hoe fifanampiana zany izany fiovana amin'ny lafiny tsara eo amin'ny fiainana zany nokatsahana eto amin'ny fifandarana ity ary zany tanjotsika ndre mato Flavien zay moa no hoe mba hovanina zany hoe fahatsaram-piainana. Ny orisantsika an'io dia ny hoe fotoana manokana io fotoana manokana io dia tena tsy hananantsika mihitsy sahako mihitsy ny teny zany fa io fotoana manokana io dia tsy hananantsika mihitsy kanefa raha ho an'ny mpivady ohatra dia io fotoana manokana io no anisan'ny fomba tsara sy mahomby ikolokoloana ny fitiavana midiky zany fa hoe rehefa sahirakirany nareo mivady eo amin'ny fifandraisana sahirakirany nareo mivady eo amin'ny fifanakalozan-kevitra sahirakirany nareo mivady amin'ny fanatanterahana ny didy maharay mahareny eo tokantrano dia tadiko fa misy vanim-potoana amerenana indray ny fiatsaram-piainana tena milaza an'io mihitsy satria tsy azon'ny olona eritreritra amin'izao fotoana izao manko le olona nge efa sahirana amin'ny fitadiavana dia tsy manana zany fotoana manokana zany tsony ary indrindraindrindra mbola manapitrotroka ihany koa fampiasana ny teknôlôjia avolenta dia ny Facebook so mifampiresaka tsony efa tena enjeka ilaina ny teknôlôjia avolenta fa raha ny tena marina ohatra ny tena hoe mandeha azo lazaina hoe manimby
le fifandraisana misy tsy mifampiteny tsony ary rehefa tsy mifampiteny tsy mifampiresaka dia iny tsisy tsony mifampatokisana tsy fantatra tsony momba ny vadinao tsy fantatra tsony momba ny zanakao satria tsy mifampiresaka ka io fotoana manokana io a tena verimberiko mihitsy andre matofilavy a io fotoana manokana io a no karazana tony hoe zezika raha miresaka fambolensika zava-maniry toko dia mila zezika ary tena zava-dehibe marina fa mila rano ihany koa fa io fotoana manokana io manome hery sy aina vao ndray toy ny volo mihitsy le hoe asiana zezika dia tondrahana rano dia tsy famizany koa ny fitiavana eo mpivady mila kolokoloina izy io mila karakaraina izy io fa raha tsy zany a miamalazo miamaina ary dia farany maty ina moa ny hoe farany maty ny fitiavana tonga any amin'ny fisaraha-panambadiana dia mikorotana ambony ambany mihitsy amin'ny fiainana tokantrano korotana tanteraka fiainam-pianakaviana samy sahirana ny andaniny ankelana fa ny tena sahirana be dia be ary sasatra mihitsy any mamerina azy dia ny zanaka ny tena sahirana satria tsy fatantsony zay ole no any amin'ny dada sa ho any amin'iny ary zay fotoana zay a tena mahazava-dehibe loatra ny hoe fotoana manokana mba oakontsika mba hiezaka ahitany zany hoe fotoana manokana zany ny fotoana manokana io a dia tsy ao atokantrano tsy pihiko manokana mihitsy le matofilavy io fotoana manokana io dia tsy ny ao atokantrano ny iainana azy hoe satria efa miray trano nareo mivady a dia miray fandriny nareo mivady a dia misy ny fotoana manokana ara-dalàny reny ary tena ohatrany hoe rindram-piainana ao anatin'ny tokantrano fa ny fotoana manokana io any ivelan'ny tokantrano ny miala mahazatra zay miala mahazatra mihitsy satria mba mila fotoana manokana ny mpivady mila fotoana manokana ny mpivady a mba iresahany sy indrindra hoe mba hitsaivana indray ny fotoana mahafinaritra teo amin'ny fiainana ohatra miverina ohatran'le tany ny fotoana famofona le tana mifankahitana voalohany nanahoana ny fiderin'le tovolahinao fonenao mbola tovavy io nanahoana le fitsikinao tao amin'ny tovolahy zay ho lasa vadinao io aneriana aniny ny tantara hitanao ny tantara fotsiny zany hoe nanahoana moa tsika sanao le mifankahdiriny iray mandeha tadidiko tsara ianao le menamenatra vonikasihako ny sorokao ohatra fotsiny zavatra ohatran'izany iny zavatra ilainy ohatra ny mampatsah ndray ary reny le ataoko hoe fomba fikolokoloana fitiavana ary indrindraindrindra tena mahazava-dehibe n'izy io dia tsotra tena hoe nareo mivady rera raha vo nareo mivady rera dia tsy ao daholo efa sarana hoe mola tsy voalohany ekolaziny akitsy hoay ny ofatano zany hoe ialana amin'le sorosorotsaina amin'le fahasahiranana mihitsy tena antony ohatrany hoe ohatrany mbo misintaka kely ilaina le fotoana manokana io ary io fotoana manokana io za tsy laza hoe atao vitsakerinandro matro vita zany na itena hoe atao visam-bolana asa mba mety ho vita aina mandray andro isam-bolana ohatra fa nataotsika ndray mandisa telo volana na ataontsika hoa na kokoa aza hoe andao atao hoe ndray mandesaky ny enim-bolany zany hoe indroa isa-taona zany tena ilaina nge zany nge ny antony mahatonga an'ireny hoe fikambanana reny andre matofilavy any hoe misy fisiny misitaka kely misy fisintonana kely ieriteretana mihitsy ary rany tena mazava-dehibe anteny atao hoe recollection reny tena ilaina ny mpivady ko tompoko mila recollection anazy tena hoe mba misy fotoana irisahana mihitsy fa tena ohatrany hoe tsy tapanao ny asarobidin'izay fotoana izay ary hoan'ny olona sasany dia hoe io le fotoana manokana io mety hoe adiny roa adiny telo ny rahany mivady any velany any tafesy miverina ohatranao dia le fotoana fa misy olona tena hoe azo atao mihitsy manokana mihitsy hoe mba mandeha farany herinandro miala eo amin'ilay tanàna misy azy izy mivady mandeha asa zoma maraina zoma ariva dia miverina lady maraina ohatra rehefa mba lehibebe ny ankizy amin'izany tsisy maharatsy azy koa aloha dia hoe maroetina koa ny ankizy indraindray rehefa ohatran'izany fa tena ilaina tena apetrako amintsika mihitsy tena ilaina io fotoana manokana io fa tsy azontsika mihitsy mahasarobidy an'io taona hoe fotoana manokana io ka zay le lazaiko hoe ny famerenana indray reny tsy ahy ny fotoana nahafinaritra teo amin'ny fiainana indray tena ilaina mihitsy hitanao indraindray ny mahalasa ny eritreritry raha ohatra hoe mitanako maro ary hoe ny efatarany olo hoe efa mialehibe efa miantitra miverina amin'ny any amin'ny lasany fa mizaha tahako zao le ohatran'izao isan'andro ny lasany foana ny tantarainy satria nahoana efa miafoy le andro ohatrany hoe
ny tena antony fahitako raha ny nahy manokana tena ohatrany hoe ohatran'ny mahafinaritra mihitsy le mieritreritra tadidiko tamin'ny 20 taona ohatrany manome aina vao ahy mihitsy le mieritreritra an'le izy hoe tamin'ny 20 ina mo tsara moa nataoko ina mo tena fotoana tena tadidiko tamin'ny 20 taonako ohatra tonga ndray 20 taona inona mo tena zavatra nafinaritra tamin'ny 20 taonako io tiako mba tenenina kely hoe tamin'ny 20 taonako tamin'io 20 taonako verinena natramako dia tena hoe mba fireny ny olona manana eo amin'ny fiainana zany hoe fahatanorana faharoa satria tena niverina any amin'ny université tena misakafo any amin'ny restaurant universitaire tena mifangaro mpianatra zany dia za mihitsy tena nety hoe mba fireny ny olona manana an'izany hoe fafinaretana hoe miaina ny vanim-potoana fahatanorana faharoa satria tanora daholo le miaraka aminy tsisy olona nampampianatra ara efa mitovitovy mpianatra mbola tanora daholo ary tsy gaga mihitsy zareo mety hoe fa inona loatra mahatonga ny tirangaty niverina any ara eny nanana tanjo na aloha niverina rokoana fa tena mahatonga amin'ny tenany io ako dia tena zavatra nyainako ary tena nahitako hoe fafinaretana fahatsara-piainana ary tena tsy hoe vitany hoe mitazona ny ataoko hoe na toe-tsaina na toe-po na ny toe-batana azy ohatrany hoe manaraka ny vanim-potoana hoe miverina amin'ny fahatanorana indray aty ary tena zaika anao ndray matovy lavy fa tena afaka milaza mihitsy dia zao azo hoe fa ty amin'ny hoe 20 taona mahery satria mbola miaraka manao zavatra aminao eto dia mbola tsy mahatsiaro an'le taonako le 20 fa mbola taona ny afo lavy ihany mbola hitako eto kaikiko eto mbola zany rehetrarehetra zany hitanao tsy efa hoe fahatanorana voalohany tena izy fahatanorana faharoa azo mbola miaina anatoko hoe fahatanorana fahatelo mbola manao Facebook mbola manao tsy dia tena mitovy aminareo manao Facebook fa ny tiako lazaina fotsiny dia hoe tena mitazona na ny toe-tsaina fotsiny raha ny toe-potra tena zava-dehibe ndray matovy lavy ihany ary matotsika nge manao nytony fandrarana to dia misy fotoana koa mba hifampizarana zay mahasoa hitanao na hasoa na tsara nde mba lazao amin'ny olona ny sanatria ny vava aladina za miteny foana ny fitazona vavolombelona fitantarana apahampiainana tsy firehareana fa tena hoe mba tsara mba mifampizarana zavatra tsara mba nafinaritra azy zay vanim-potoana zay dia mbo zarako amin'ny hafa ary zany ny antom-pisisika mihitsy hoe tena zava-dehibe mihitsy le hoe misy fotoana manokana io ka tena amiko tena ilaina le izy satria tsika nge tena efa tototra loatra ny fahasaranany amin'ny zava-misy tsy vitany hoe ny ao atokantrano fa ny eo amin'ny fiarahamonina mbola manampitotra ka ny eo anivon'ny firenena no ity coronavirus ity so tsika mba manana an'ireny fotoana hoe mba mampamiramira hitanao reny le fotoana manokana ohatran'ireny le mijery baolina mariary tena hitanao hoe misy zavatra miova mihitsy ianao manoloana an'iny mahita manaraka an'le lalao iny ohatrany adinona daholo manahira ohatrany adinona daholo ny zavatra rehetra fa tena mifato koa ary ny tena hitanao hoe mifato koa ny sainao tahaka nina ny hafaleny olona rehefa nahita an'le fidiran'le baolina avy ary amin'ny 3 metatra tena ohatran'ireny ataoko hoe ohatran'ny bala mihitsy le izy ohatran'ny bala mihitsy fa nga nisy nanapo ary hitao zavatra ohatran'ireny tonga dia mitsotra daholo le olona rehetra mitsotra ny hafaliana ary tsisy avy amin'izay le fotoana manokana reny zao tena ohatra ny atao hoe fotoana manokana ka io fotoana manokana io rehefa matovy laviana dia tena ozy hoe tena ilainy ndray aman-dreny io sy ny zanaka zaho manko matonga koa hoe eo amin'ny zanaka koa ilaina le fotoana manokana ihany zara vao misy ray aman-dreny miteny amika rehefa tovola le zanaka koa general tena maditra mihitsy antaniko hoe 4 taona 7 taona na 9 ny sasany ary efa 20 ny sasany mihoatra kely ny 20 zao foana ny zavatra teny sampy fitiavana doatra ny gagabe le ray aman-dreny satria namoana satria le ray aman-dreny iny zao nginy ary io koa efa resatsika foana fa tsy ivereny fa misy ihany fotoana hoe amerenana kely fotsiny amin'ny apahany tena le fanehom-pitiavana mihitsy tsy eritreretika mihitsy ka raha vao mieritreritra hoe mena sakafo ny zanaka misy tano elofana alefa mianatra amena fitafiana sana ma dia zay le endriky ny fitiavana ary iny raha tena ohatrany hoe misy ray aman-dreny le fanerena raha zay vola laniko taminao zay anao kanefa tsy le vola loatra ny tena ohatrainy fa le hoe le fitiavana matona amena le volana na ny vianana an'izy dia fitiavana daholo ny taotsainy fa tsy fatany fa misy endrika hafa zay tena hoe tsy ny vola ihany ny fanehom-pitiavana fa ny fihetsika ny fomba fiteny
Ary ilaina mihitsy le fotoana manokatra hoe ny antony tenenantsika foana hoe le fotoana manokana indrindra mijanaka koa zany de tia ahafahanao mifanakalo hevitany raha vao miteny fotoana manokana de enao na enao dada sy le zanakao iteretinao hoe madika io na enao nintsy le zanakao io tsy olona telo mihitsy ny fotoana manokana fa olona roa zay vao atao hoe fotoana manokana fa raha vao telo de efa fivoriany zany amiko fotoana manokana zany fa ny fotoana manokana olona roa ihany de na dada sy ny zanany na neny sy ny zanany na dada sy neny zay olona roa satria tena ahafahanao io fotoana ny hoe fotoana manokana mendray mandeha ny zanany tena zava-dehibe eo amin'ny sehatra ny fanabeazana de matovilavy tena zava-dehibe misy eo amin'ny sehatra ny fanabeazana satria ny antony de hoe amin'ile fotoana manokana iny tena afantaranao hoe inona ny safidin'io zanakao io amin'iny fotoana manokana iny tena afantaranao hoe inona mimpatanjona fiainana amin'iny fotoana iny ahitana hoe inona moa ny talenta ananany ty zanako tsika eto amin'ity fandaran'ity de miteny foana hoe ny anisany mahatafita amin'ny fiainana de ny safidy sy ny talenta miaraka zay nataon'Andriamanitra ao amintsika ny safidy avy amin'Andriamanitra talenta avy amin'Andriamanitra ka raha fa tsy manana an'le fotoana manokana tsy ahalala mihitsy ny safidin'io zazo io rehefa tsy manana fotoana manokana tsy ahalala mihitsy ny talentan'io zazo io etetika ray mandeha nefa de ny hoe ny ahafantatra an'izay safidiny zanakitsika zay ary ny ahafantatra ny talenta mba ahafahantsika manampy azy zany hoe miara-miasa mihitsy amin'Andriamanitra tsika amin'izay fotoana zay amaray aman-dreny tena miara-miasa amin'Andriamanitra tompoko ny ray aman-dreny fa sao de verinao hoe mandeha ela fotsiny anka zanako de zao azafady tompo miara-miasa amin'Andriamanitra tsika dadio za tsy teny fotsiny satria maha-kristianina fa maha-olombelona tsy mahavita tena ny olombelona raha tsy miaraka amin'Andriamanitra na de hodinao tsy fantatra aza hodinao fanina fotsiny tsisy misy zany ny herim-poko ihany ny herin-tsaiko ny herim-batako ny zany foana ny tanosain'ny olona fa nga heverinao hoe tsaroko tsara nisy zatovavy anankiray zay tena faran'izay mahay zany zatovavy zany de satria tena mahay ikuzany olona mihitsy ny fahaizany de ohatrany atoko tena diso tafahoatra de tena mpatafaresaka zay mianaka ndray rehefa elaela ngamba roapolo taona latsa de tena hitanao mihitsy tsy mihinan'Andriamanitra mihitsy fa tena hoe ny fahaizany ny sainy ny finiavany ny matoa de zao tsara natao zao ngeny anaka ho aman-tsazy tsika mianaka amin'ny resaka eto io tsika zao eto amin'ny takoana baravara de mandeha de ohatrohatra fotsiny mienjery ianao de ny lohanao no midona amin'ny titolana baravarany manomboka eo ho fafadôly ny tahiry ao an-tsainao rehetrarehetra de aiza le fahaizana fa mahatonga mbola avelan'Andriamanitra ao le tahiry rehetrarehetra ny fahaizana de satria Andriamanitra mbola fahasoavan'Andriamanitra omeny anao zany fa aza mirehare am'le hoe ny fahaizako ny finiavako ny talentako ny safidiko zany rehetrarehetra any fa zany indrindra tena adiditsika foana mampahatsiaro za de tsy sasatra mihitsy miteny an'izany mihitsy hoe azadino fa na dio fotoana manokana io aza Andriamanitra Flavien de tena mbola apetrao ihany ko hoe miaraka amin'Andriamanitra oka ny fiainanao tsy saraka mihitsy amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra ato hoe zay ihany fa rehefa apetrako amin'Andriamanitra ny fiainanao tena zava-dehibe mihitsy ary ahitana vokatra tsara ka amin'ireny fotoana manokana indrindra na ahafantaranao dada sy neny ny safidy sy ny talenta zay mety misy eo amin'ny zanakao tena ataoko aty amaranako azy zay zavatra ary zay fototry ny fahombiazana eo amin'ny fiainana amanaraka tsika fa tapitra ny tapany voalohany Andriamanitra Flavien de resaka amin'ny hoe fanomezana mbola endriky ny fitiavana ihany io endrika ny hoe fanomezana eo amin'ny lafiny faneom-pitiavana tsy zany fanomezana zany sao de eritreretintsika foana hoe ny vizavatra de tena ameko fa de reo tsara fa io fanomezana resantsika zay amin'ny enina manomboka am'le teny famporisihana efa karazana fanomezana manomboka am'le fotoana manokana efa karazana fanomezana le fanampiana efa karazana fanomezana fa eto tena amafisiny hoe inona ny antony ilain'ny olombelona rehetra io hoe fanomezana io mariky ny faneom-pitiavana rehefa tsy mahay an'izay ianao zay nefa tenentsika hoe ny entadiminy faneom-pitiavana de sahirana ianao amin'ny fifandraisana na amin'ny vadinao zany na amin'ny zanakao zany na amin'ny mpiraimonina zany na amin'ny mpiara-miasa zany zany tetratetrany kanefa zany iny tena sy ny tifandarantsika ty le matovy lavien mahakasika ny zavatra rehetrarehetra ary mba hitondra fahavanonana zay ny tapany voalohany hidirantsika ny tapany faharoa
mba hovanina. Ny tapany faharoa dia makina ny SMS avy any aminareo ny 033 08 850 02 sy ny amin'ny alalan'ny RTP Live any amin'ny afatra miafina na ny MP no amakintsika an'izany afatra avy any aminareo zany zao ny vakiny ary ary amin'ny 033 08 850 02 za vehivavy eny amin'ny telopolo taona niteraka efatra ny vadiko manao vady kely. Io vehivavy io nefa izy indray no tonga mandrangitra eny aminay inona tokony ataoko fa sahirana ny sika. Io efa verimberisika foana io andre matovavy tady dio tsara ho fa amin'izao fotoana izao ary tena maro be mihitsy ny mpangalabadin'olona indray no mandrangitra ny tokom-bady. Vitany mihitsy ny telefonanao ary vitany mihitsy ny telenao hoe mbola te hipetrapetraka eo ihany nefa fa tsy tiany. Rehefa tsy hitanao izy aty amiko izy zay, aty amiko izy manome safosafo. Tena ataony mihitsy dia tena hoe arkivotra te io anao sahiratra io. Raha mbola hoe mody ohatrany vadinao, raha mbola hoe manome vola hampandehanana ny tokantrano mbola zany rehetrarehetra za tsy mba miteny mihitsy eto hoe mitokantrano fiafiana andre matovavy. Tena tsy hoe sanak'ireny vava iteny hoe tena mampalahelo le mahita le renim-pianakaviana mitomany foana no ny ataon'ny vadiny. Dia za dia miteny mihitsy ny tokantrano tokony naovana trano tsy mahita mihitsy anao baiboly hoe mitokantrano fiafiana. Raha mitokantrano zany natao mitondra fifaliana, mitondra fahasambarana, mitondra fahombiazana, mitondra fivelarana amin'ny lafim-piainana rehetra. Fa tsy natao hoe lazaiko anao fa raha tena hoe any am-piandohana mihitsy hoe ao tokantrano fiafiana fadiran'ovana ianao azo daka ianao azo vona anao azo latsara iza ny olona anambady eo makaisa zany itrozany taranaka any izy ka ohatra hoe aza raha fa tsy hitany maso anao zao fotsiny na hitatatata amin'ny telefona za makina aloha raha mbola ianao ny tompony fatry hoe efa lasan'olona tanteraka ny vadinao zany hoe nitsaraka dia mbola tazony foana ny maha ianao ny vady fa ny mpangalabadin'olona tompoko amin'izao fotoana zao mampiaika volana za dia miaiky volana ny fahasahin'ny vehivavy sy lehilahy ihany koa fa tena mahavarina ho a le fahasahiny tena mahavarina mihitsy ary tena hoe amoronana ny ty karazany zavatra rehetrarehetra satria fatany tsara fa raha vao hoe anontany vadinao ianao hoe fa manina manao zao dia miteny fotsiny le anankiray ianao koa ny te iany vavan'olona tsy ny tenenina tokoa fa ny anankiray mamorona ataony za leo monina anao dia zay mba eritreretro tsara ihany aloha tena maro le teny jeneraly hoe raha angatana amin'Andriamanitra ny olona hovady dia tanteraka tokoa. Eo ohatra zao ny endrika, ny bika, ny toetra tena tsapako zany izy tena matsika tena marina ke zany. Zay ny tsara foana hoe le mijoro vavolombelona io tena lazaiko anao za ny aina an'io dia tena ny ainako tena ohatrany hoe soratako taratasy mihitsy ny vavaka otako hoe ataoko amin'Andriamanitra rehefa hanambady vehivavy ohatran'izao dia raha misy olona mamaky ny taratasy koa dia mety mime koratsiny Andriamanitra ko baikobaikoinao amin'ny zavatra ao fa tena lazaiko anao ny matovavy na iray tamin'izao zavatra napetrako hoe nangatako tamin'Andriamanitra reo hoe niteo tany vady sy mombamomba ao daholy zany ao ny mahatonga hoe ny zavatra nahasondao rehefa zazany amin'ny hafa fa tsy hoe sadetaka fotsiny hoe te hiteny dia milaza an'izay zavatra tsy misy zavatra ninako matosahako ny teny azy. Vehivavy manohatra 20 taona miaraka amin'ny lehilahy 20 taona mety ve raha miaraka izay nefa mitovy fotoana nefa izy tena tiana. Eny mitovy fotoana nge tsy maniny na misy elanela taona ray na roarany tsy maniny fa ny tena amiko fa nefa misy zavatra misy ny tokony elanelany taona ny mpivady ny lahy zoko ny 5 taona ny antony vehivavy matotra kokoa noho ny lehilahy fa tsy hitanao mihitsy io elanelana io raha tsy efa any amin'ny 7-7 taona raha vao hoe mifanakaiky loatra dia tena indrindrindrindra hoe vehivavy ny zokony dia mety sahiratsay zay zavatra fa raha mbola azo atao fa tsisy milaza misy olona raha hoe elanelany 5 taona 20 taona fakatry foana izy mivady mba mangataka fanazavana aminao jeneraly hoe inona ny tokony atao na fietsika atao amin'izany hoe hanoerana zavatra tany aloha tany mba tsy hantefa amin'ny taranaka any aoriana
zany tody a izay natao zany na dia mihinan'Andriamanitra iray tsy toa ary za tompo dia tena enjany zany hoe hitodiany zavatra natao zany a ka inona ny tokony natao koa fa mba mino ny fanazavanao a jeneraly izaho a ivelan'ny tanàna izy le izy angidy izao hoe inona moa no tena zavatra fototra tena hoe ifandraisantsika amin'Andriamanitra anisany ny fangatahana famelan-keloka to dia soa ny na tonga matety ambony tany dia hoe tsy hitadiny mariny fa le mpanota bebaka mpanota ibebaka ary zavatra tena hoe le fibebahany io manko indraindray ohatrany amavantsika le izy fa rehefa tena mibebaka amin'ny fonao anao a tena lasa tonga amin'le hoe fahateram-baovao ohatrany hoe olona hafa ohatrany hoe ny zavatra natoka marina fa nanao fahatoana be debe fa nangataka fonana teo anaten'Andriamanitra fa nangataka famelan-keloka ary matsaro misy fa misy fifandraisaka akaiky amin'ny Kristy amin'izao fotoan'izao misy fifandraisaka akaiky amin'ny fanahy masina reo ny mpanelanelana amin'Andriamanitra ray lazako anao fa tsy misy zavatra eritreretanao mihitsy anahoany zay le izy lehilahy efatra amin'ny telopolo taona telo ny zaza 7 amby folo dia 6 dia 3 taona folo taona nivadiny zay roa zay a mbola tsisy niady teo aminay roa ny fampitokisana sy ny fitiavana no mavaritra ny fiarana tena marany zany olona mijoro vavolombelona zany saorana akasana tompo fijoroana vavolombelona fa mba ohatra velona hoan'ireo manaraka ny fandarantsika raha lehilahy mamilava ao tokantrano ve no sady manao vava-tsiambina ary manevateva be ihany fa rehefa tonga ny fandraisana karama amin'ny faran'ny volana dia tsy manome na mametraka na tekely aza dia mbola arahana latsa ihany koa za vehivavy manoratra ka iaran'ireo olana ireo ka inona ny tokony ataoko sahirana to tsy hitako zay ale tsy sarahana dia hiaritra amin'ny famamony eo foana kanefa ny anadako dia lazainy fa sipako fa tamin'ny heriny izy tia dia mbola naveriny fa io nge zavatra tenentsika foana dia masofavyany zavatra tsotra indrindra ho dia makanisy eny amin'ny trano aroro eny amin'ny trano aroro tena antokotriny io trano aroro zay taon'ny tribonaly tsy hoe mitory fa tena afaka milaza aminao mihitsy hoe zao ny zoanao eo anaten'ny tranga misy o ny fiainanao amin'ny ataony olo io ary afaka mihitsy mampiantso an'io vadinao mamilavo io itro manome volo io ray mpianakaviana nge fa maharay mpianakaviana malony fianakaviana nge dia anana an'izany andraiky tamin'ny fahamelomana fanatsara-piaina ny tokantrano zany nga veriny hoe afaka mialamaina fotony amin'izao tsy misy olona afaka miaramaina zany rehefa eo anateny hoe ianao ny tsy niterena nanambady dia manana didy amin'ny vady aman-drano iny didy iny nge notereny ny arozoto noitsotateranao zay any mandeha inona ka ino ataoko fa za tena diso saro-piaro loatra amin'ny vadiko no vao misy fihetsika hafahafa hitako dia atezitra lasa tsy manana fiadanana fa mety ny tena lava ny fotony mankasitraka ny zavatra lazaitsika eto foana dia hoe ny fifampatokisana tena hoe miteraka fiadanantsany fiadanam-po fiadanam-panahy ny tena mifanohitra indrindra amin'izay dia ny fahasarotam-piaro io fahasarotam-piaro io tompoa dia poizina dia tena poizina manapotika manimba mamono ary tena hoe marava ny fiainanao ray manontolo mihitsy dia tady bio fa ohatry ny aretina ianao ve dia efa fantatro zao fa raha mihinana n'ity zavatra ity dia hotatry ny aretina feniferiny tenako dia ndembola hoanina na nle soana efa fantatra fa le fahasarotam-piaro mamparary anao dia mbola atao ihany rehefa sina tsara ny ohatraohatra zany manko izy dia mahatonga sainanao dia io fahasarotam-piaro dia ohatry ny zavatra soana zavatra hoanina dia miteraka aretina eo mivatanao ary aretina tonga dia mitranga zay mahatonga hoe tonga dia liny velona fa hoe marary ny vavonty io hoditra io miovatra amin'ny hoditra io lasa misy lasa ohatry ny fenipanda lasa fe satria nahoana fahasarotam-piaro dia ianao ihany manome pozina anao eritreretra zay onao mba afaka zavaina fofoy ve tompony ataony vehivavy mitovy miralenta amin'ny lehilahy izany mitovy miralenta amin'ny lehilahy zany fa mbaliana anazavana ho azy jeneraly le izy zao le miralentako loha raha raisana amin'ny lafiny asa hoa petrokara eo amin'ny lafiny maro-pahaizana dia tsy misy okianty na dia kely azy
raha diplôma mitovy tompoko dia tokony ho karama mitovy fa tsy misy hoe ty diplôma behivavy ty diplômana lehilahy. Zay ny any miralenta fantatro. Fa zany tsy Andriamanitra nanao anao vehivavy, Andriamanitra nanao anao lehilahy. Aza mitadiny hoe za te hitovy amin'ny lehilahy. Vehivavy lehilahy ane tsy teraka mandrakizay doy amin'iny. Nareo vehivavy no mitondra voky. Sasa eo amin'ny lafiny ara-batana fotsiny dia tsy hitovy novinanao ve. Io mampidodoza mihitsy iny hoe miralenta io rehefa tsy mazava tsara aminao hoe lafiny asa, lafiny andraikitra, lafiny adidy apetrao ny miralenta. Fa amin'ny mahalehilahy sy mahavehivavy aza siny an'izany miralenta zany. Lasa mivadika zavatra hafa zany raha vao ataonao an'izany. Ary teto efa nitenentsika koa Andriamanitra hoe ny lehilahy nanaovan'Andriamanitra aza hery sy fahefana zavatra tontolo ao anatin'ny lehilahy zany amalopiana hery sy fahefana fa ny vehivavy fitiavana. Rehefa tsy eo ny lehilahy na masika tahaka n'inona ny renim-pianakaviana mbola indraindray misy ohatrany hoe akasiahany zany any ary indraindray io ndray neniny io ndray fa midada nisy tsy manao an'izany nahoana satria izay le hoe hery sy fahefana apetraka anao fa apetrosipiko tsara hery sy fahefana anatsarana fiainana no napetraka Andriamanitra amintsika lehilahy fa tsy hery fahefana ampijaliana vady aman-janaka dia tady io zay. Ny vatoko rehefa nehoako fitiavana moa hoe sangisangiko nakitiko tiako dia soreny zany inona ny mety antony, inona ny tokony ataoko vehivavy manoratra. Tsy fantatry le vadinao misy hoe ahoana ny endriky ny fanehoam-pitiavana tsy fantany. Dia lasa lazainy fa hoe manorosory azy dia lazainy fa mikitikitika azy. Zavatra za zany eto dia tena milaza mihitsy hoe raha tianareo hoe itoy ho any amin'ny fiatsarany ny tokantranareo mangatafy fotoana amin'ny resaka zavatra tsy tokony hisy mihitsy zany zavatra zany. Marina ve tompoko fa hoe tsy mahay mamantatra ny toetra ny vehivavy mihitsy hono raha tsy miaraka ny vehivavy maromaro ary tsy lehilahy hono ny tena fa manjary tsy mampateza tokantrano amin'ny fanambadiana raha tsy manao an'izany. Zany efa tsy te hiain'ny vavan'ny olona ohatran'izany fa ny ahy dia iray ihany no rajaiko sy tiaviko. Mba ahoana marina tompoko zany hevitra zany mitombona ve zany fa ny saiko dia sahirana mieritreritra n'izany teny zany. Tena hevitra diso ary hevitra avy amin'ny demony zany. Fa ako ny miteny an'izany tsy mba hevitra avy amin'ny fanahy masina mihitsy zany. Lehilahy ray sy vehivavy ray nanaovan'Andriamanitra ny mpivady fa tsy lehilahy roa sy vehivavy ray na vehivavy roa na lehilahy ray. Ary tena tsy marina mihitsy zany hoe raha tsy mandeha roa dia tsy tompo iny mandeha tsy mandeha roa iny mitondra aretina. Zay fotsiny dia fa lazaiko ka dia tazony ny toetsaina izay anananao hoe ny any fantatro dia io moa tsy efa amin'ilay obolana hoe maty akazotokany. Rehefa tiany ekeko toaporotro ny sina ozy izy tsy manapo afa-tsy ny rano. Zay ihany rehefa io ny vady nomen'Andriamanitra anao vadizazanao dia mipetra tsara amin'iny aza mieritseritra amin'izy. Zaho isaky ny teny mpivady zao foana ny ataoko andiny tsoratra maso nao amin'ny Salamo fahatelo amby enimpolo foana ny teneniko aminy andininy voalohany zao leo amin'ilay telo andininy voalohany amin'ilay Salamo fahatelo Andriamanitro mitady anao fatratra aho maniry anao ny nofoko ary mangetaeta anao ny fanahiko. Za io vady io tadiavinao irinao ary mampangetaeta anao zay. Raha mbola hoe olona hafa misarika an'sainao dia tsy zay tsy le Salamo fahatelo amby enimpolo zay fa tena tokana matany io dia io ihany ny tadiavinao dia io ihany ny irinao dia io ihany ny mampangetaeta anao. Zava-dehibe mihitsy zany zavatra zay ny fanambadiana. Ia, ny vehivavy lamborapolo taona manana zanaka telo mianadahy. Inona tompoko nataoko fa ny vadiko ohatra ny tezidava na zavatra tsy misy dikany zao ary dia tena kiza tsy hitako mihitsy ataoko natao. Fa misy zavatra mahasolena azy fa tsy samy teniny marina le vadinao. Misy zavatra ohatra zao hoe ny tena atahorana dia hoe raha ny teny azy avao zao dia ahoana indray ny endrasany azy zany hoe ny dikan'izany tsy dia misy fampatoisana sy fankalalatoetra tsara aminareo mivady. Dia ohatran'izay indray dia mbola lazaiko hoe mangatafy fotoana dia mifampiresaka tsika telo mianaka. Marina ve fa ny zavatra nataon'ny ray aman-dreny be tany aloha tany mbola mety hivaly amin'ny taranaka teoriana ka raha ratsy tompoko dia inona no ankoatra ny fivavahana re tompoko no anoherana izany fa mba mila fanampiana fanazavana tsy izany mantsy fa ny dada be koa
mantsy ampitaiza olona no asany ka izany no angatahako hevitra aminareo raha mba mety tokony misaotra indrindra. hoe ama-kristianina dia miteny foana hoe tsy misy manana hery ambony hery avy amin'Andriamanitra, hery ny vavaka. Fa na ifindra dadarabe impolo azy ianao fa mbola mahaleo ny herin'Andriamanitra zany tompo. Ary aza eritreretina hoe ny dadabe koa nanao an'izao nanao fa ny ataonao eritreretina. Ary raha hitanao fa to ohatra ny misy fiantraikany any aminao le nataony eto am-bavaka amin'izay fotoana izay hoe nisy zavatra tsy nety nataon'ny dadabe koa esory amiko Andriamanitra. Le zavatra fahotana nataony tany dia vavahako etiko eto anaty anao, angatahako famelan-keloka aminao. Zany ingeny zavatra raha ny tena marina ingeny kristiana anie tena anisan'ny miatana Andriamanitra filady. Ny azo tsotra fotsiny azy ny olana mivavaka dia manana ny finoana dia zay le olona ohatra nitady zavatra sarotra be zany Andriamanitra zany ingeny tena hafa n'izany Andriamanitra filady. Rehefa manakina ny fiainanao amin'Andriamanitra ianao ka mahatsiaro an'izany atao hoe fitantanan'Andriamanitra ny fiainanao dia ohatra ny fahagagana foana ny fiainanao manomboka ianao mifoha maraina mandra-mandeha anao matora aloha. Ary ahoana tonga tonga tena misy Andriamanitra amin'ny tany zany ny tonga ohatsainao satria ohatra raha izaho fotsiny aloha dia na koa hoe misy zavatra tena nitadiavaka efa hatramin'ny ela tena efa hatramin'ny ela tapitapika eo misy fandrifian-javatra tonga le izany afaka hanao an'izay Andriamanitra. Zany tonga hoe ny vavaka io ny tsy dia hoe zavatra tsy hoe fahazarana fotsiny fa tena antom-piainany. Zay ny fahitako azy, antom-piainana. Tena zavatra tena mahavariana mihitsy rehefa tovolahy rehefa misy zavatra hoe na raha vao misy zavatra manahirana an'izay ohatra fotsiny ame ohatra ray anao za dia olona biadina ohatra hoe telefony keo apetraka eo dia efa vita dia avy toerany trano efa mifarany dia mahazatra dia raha vao mitady an'izay dia Jesosy atoroy ahy le telefony reraka mitady azy. Zavatra ohatra zany mihitsy ohatra ny kisendratena fotsiny na ny fiara-miasa amiko ao trano miteny amiko hoe atsy le telefoninao tonga dia miteny fatany zany teny dia iny valom-bavaka ange zay. Ny mpiara-miasa amiko tompoko misy toetra be sady le misolelaka amin'ny mpampiasa reny mihitsy sahirana be za fa miara-miaina aminy dia mba mangataka torohevitra ndreo mifijeny raha. Dia zao avelao izy isolelaka arak'izay lelafany azy na inona tiany lelafina na inona fa dia zao ianao aza manahaka azy zay fotsiny zay ny Andriamanitra filaviany le hoe fatokisa-teny satria voatery ataon'ny olona rehetra dia anao koa manao azy fa rehefa tena mijoro amin'ny toetranao mahay anao mampiavaka anao amin'ny hafa fantatro io mpampiasanao io foana mampiavaka anao amin'ity vita tsara ny asanao misy zavatra fanakalozakevitra tsy namana mazava tsara fa tsy zay olona misolelaka za tena milaza aminao Andriamanitra filaviany tsisy olona mampidi-doza ohatry ny olona misolelaka ny tena manosika anao any an-davaka reny fa mody hoe zao mody tsara fitenena efa nitenentsika teto ny ao le obolana vazay hoe mivavaka le olona Andriamanitra arovy amin'ny sakaizako fa ny fahavaloko aoko ao andraikiko ihany fa ny sakaiza ny tena zay ny mahatonga ny malagasy hoe sakaiza manody zay le izy. Ono mety ve zany mpivady miray trano miray aman-dreny zany raha ny trano iray ihany fa ny efitra no samy manana ny azy ka matetika dia mifankahita ny ataony fonina ny mamanay. Tsy mety fa inona fotsiny le atao hoe arelatako na ny vorona Andriamanitra filaviany na ny vorona ary na dia ny biby ary ndao ataontsika hoe nitatsika isan'andro ndao alaina ohatra ny akoho ohatra mitsotrika le akoho fo ny zanany misy fito eny ny zanany manaraka izy eny foana manaraka eny bolabokany fa rehefa manomboka vatombatony raha mbola manatona an'ireny ny tsaingohany tsy ny mandeha hoe efa iny amin'izay fa maleo tena dia ndana fa tsy mianto azy foana izy dia ny olombelona koa tsy safa amin'izay zay no atao hoe ary elatra tsy tokony mbola hoe ao ambany elatry ny reniny foana ny zanany ary ny endrika izay eo amin'ny fiainana dia hoe mitokantrano raha tena tsy eken'ny saiko mihitsy zany hoe zanakao efa manambady dia mbola ao aminao nataoko hoe miray zay ny mahatonga ny malagasy Andriamanitra filaviany miteny hoe ny havatena tsy raha-amboniny satria dia mifampideridery ny ray aman-dreny anatinao dia na mijanona ray aman-dreny fana mizany tsy mboatra n'izao mihitsy nizaisako an'io zanakao ohatra hoe miteny amin'ny varanto izy ary tena mahavariana mihitsy tena niova tanteraka ianao anaka ohatra
zay teny fitenena asana lafy tsara iny na lafy ratsiny fa tena hoe tsy mifanaraka amin'ny fijeriny sy ny toe-tsaina na mola volana iny io zany zay ny tsy rahana ampiky avy aloha zay anana an'izay fiainana ihany inona ka iny ataoko fanjanako lay varimbariny zany foana ary zay tenenina azy androany lasa totsy sarondry raha mpitso enina amby folo taona io zanako première tsy mba hanilany ray fa voadimy volana ankibo izy noho ny saraka izay mivady ary zay ihany no za ihany namerina azy misy miaraka amiko fa mifankatia be izy mianaka izy eo foana hoa zay foana rehefa manana olana ohatrany io tsy vitany le valy teny eto fotsiny io fa io tsy maintsy mifanatona mihitsy mangataka fotoana mihitsy dia amin'izay fotoana izay koa raha hoentina le zasy ifampirisana mihitsiny hoe nanahoana ny fomba fiainany fa za zany izy misy mitata hoe za raha mbola kely tsy dia tia mifandray amin'olo za rehefa any am-pianarana ohatrany mandeha rakany mifampiresaka ohatrany zany misy antony zay zavatra raha vao miteny zavatra ohatrany efa misy zavatra ohatrany hoe ho an'io lefa manana fahazarana amin'ny hoe fijerevana toe-tsaina toe-po ko dia fantatro hoe zao zany nandoa an'ity zao nandoa azy zao nandoa azy zay zavatra zay ny tapany faharoa idirantsika andeha ary ny tapany fahatelo zay andeha andraisana ny antso avy any aminareo da ohatra mba hovanina ny 22 443 90 na ny 22 442 09 ny lara telefônina midiratsika mivantana ao anatin'ny fandarana rehefa renareo ny amin'ny alalan'ny telefônina ny antso dia fenony radionareo na manalavitra ny radionareo fa dia efa re amin'ny alalan'ny telefônina ny fandraisantsika ao anatin'izay rehefa tafiditsika 22 443 90 na ny 22 442 09 dia rehefa tafiditsinareo dia zay nataontsika raha lavitra ny fahatampo nareo dia ela be vao tonga ny antso dia afaksika resaka amin'ny alalan'ny telefônina foana mandrava tonga zay antso zay dia vakina ny asitsika andeha SMS ampy ihany vakitsika ihany regny ahoana tompo zany hoe ya efa antso miaraba tompoko miaraba tompoko ovalina tompoko kereta tompoko za zany mon général efa maty mivadiko dia raha miteraka amikaty ny zanak'olona nizay efa miteraka roa dia nizay koa miteraka roa dia za zany mipetratia farany ambony sy mifanampy dia le lahevo any farany ambany dia le falalao tena tenany dia amin'ny kapobeno mon général tsy dia misy olana dia ny antony mipetrahanao zany eo amin'ny lafiny fatsara dia tsy manina hoe mon général raha hoe izay le fipetraky dikan'izay tompoko dia izy raha mbola azo atao raha mbola azo ataony fa tsy milaza foana hoe dia rasy foana raha vao miray monina tsy zay fa le izy ny zavatra mitanga mako dity indrindra rehefa samy manambady ireo zanakao reo mety misy eritreritry hifanina na tsy tena misy vonona ny hifaninana azy fa ny tena olana rehefa aveo tsy eo amin'le lehibe eo amin'le izy mivady le zanakao zany tsy mivonato fa eo amin'le zafikely fa maninona rana nazo zao nefa zay tsy mba mazo zao fatana nge ny fidiram-bolany ao amin'ny dadatony mety tsy mitovy amin'ny fidiram-bolany ao amin'ny dadany le fananany ankizy ary ny ankizy tsy azonao hoe tsarana amin'izany hoe tsy mazo mifaninana amin'ray tanàna eo ho tonga zao ny krismasy ho tonga ny noely dia hivitrika ilalao dia ny fidiram-bola tsy mitovy dia le tsy mahazo na mahazo fa le zavatra kely anina fotsiny dotra mipetrapetra dia mba tia hiara-lalao amin'ny le anankiray rindray raha ohatra ka le zaza tsy tia mizara dia tsy azo kasehana mihitsy ny zavany dia zavatra trany dia iny lasa mitomany mandeha moa dia zany ataony ihany dia ohatrany hoe nikapoana na ny vonon'le anankiray dia miteraka lonilony amin'le fianakaviana any amin'ny ankizy ny oetombony ary zany tsy mahatsara mihitsy fedy fa akory atao rehefa zay ny zavatra misy fa any amin'le zanaka le zafikely any ny tena olana tsy mbola leto amin'izy mpivady le zanakao reto fa atao amin'le zafikely azo tonga izany loatra hoe ampanofaina ny trano hoe nifaniny trano iny no anofan'le anankiray zay raha ny tena marina ho a dia zay mihitsy fa tsika moa amin'ny le hoe tsy te hisara mianaka fa na tiana ho a na tsy tiana tsy hoe dia fitiavana te hiresaka ny fiainany sasany fa dia eo anao mahita ianao mareny mpianakaviana ary mahagaga mihitsy ohatra ny tia mandray olona be loatra kory zareo ambany renao
raha tsy mipetraka teo izy zay zao de efa miteraka zavatra hafa hitanao de iny le zavatra tonga ohatsainao iny ohatra ny tianao fampizarana amin'ny hafa ia miaraba tompoko eny tompo mba hovanina ere tonga de nitapany fiziva tafiditra ie reny azo atao zany tonga de hoe ampanofaina le trano de fa trano iny anofan'le anankiray trano ray de zay misy ny aloha raha mbola hoe azo atao aza mba amiray tanàna na amiray trano zany raha mbola azo atao aza atao am'zany nefa tiana tsy arahamonina araka le fiteny foana koa hoe ary elatra zay indrindra de ary elatra trano nitokana tokantrano miaraba tompoko manahoana tompoko mba hovanina tompo mba hovanitsika tompoko tena marina mihitsy ny teninareo fa ny avatiana tsy arahamonina fa na zavatra kely fotsiny ary efa elonana indrindra ianao raha tsy manana fa manana zavatra kely de iny mandeana ianao ary matetika le tsy manana fa mahazo zavatra ny elonany tanana tota tompoko ia tena marina zay indrindra ngely izy le fialonana mety tsy ala amin'ny olona ny io ohatrany tsy fanahitra ohatrany mampalahelo azy ny mahita nomso zay leo azo lazainy hoe amin'ny akapobeny toe-tsaina misy atao Madagasikara zany le mandrirotra ny hafa hidina fa tomba hoe manosika azy hiakatra zava misy zany le matofilavy indrindra any amin'ny seritry ny asa hitanao mihitsy zany ie 22 443 90 na ny 22 442 09 ny lara telefona idiratsika mivantana miaraba tompoko mba hovanino tsikareto ia mienanao zay ia mba hovaniny tsika rehetra ia finoy ny radio anao de aza mihaino radio tsony anao ia tsy mihaino radio aho fa miresary ny fikitenenina zany am'le tranga ohatr'izay le ray aman-dreny mihitsy indray zany no mila fanabeazana satria matetika ny ray aman-dreny mihitsy no tsy mahazaka an'le fisarahana am'le zanaka na efa manambady ara le zanaka de nefa rehefa be misy le olana le ray aman-dreny matetika tsy mipetraka am'le maharay aman-dreny fa tsy maintsy mahasilana izy ohatra miandany am'le zoko na miandany am'le zandry de rava le fiarahamonina sy le fianakaviana de zay zany mba tiako tenena hoe le ray aman-dreny mihitsy amiko no mila fanabeazana hoe voaria mariazy de mba misy teny atao hoe andao ny ray aman-dreny raha zazalahy ikambana ny vadiny fa tsisy miteny mihitsy tao hoe fikiry foana le zanako lahy fa fanamanambady ara de ao amin'ny riana ambany apetraka na riana ambony na tsy fantatro na ray lakory de za zany le ray aman-dreny mihitsy mba tiako entanina amin'ireny hoe ny any amin'ny mpanabe ohatra ny mon général zao afaka manao fanentanana ho an'ny ray aman-dreny mba mpianatra ny mpanabe ara-panahy ny rehefa olona afaka manabe zany de tokony manabe ny ray aman-dreny fa io matetika avy amin'ny ray aman-dreny ihany koa ny poiran'ny olana io sara toko ia sotranao miteny an'izay zany mihitsy nge ny antony anaovana an'le hoe école des parents tena antony mihitsy le olona mantsy mieritreritra fa hoe rehefa manambady izy de mahalala ny zavatra rehetra tsy tompoko ny fahalalana mandram-pahafaty mila fahalalana foana ny olona ary zay ny antony anaovana tsy hoe kory hoe fanambaninan'le efa ray aman-dreny tsy mahalala ny ataony fa tsy fahalalana tsy fanomezantsiny za de mahatsapa an'izany mihitsy mahita ny sehatra sy ny toerana rehetra aleko de eo le olona de ohatry ny gaga hoe ay ia satria tsy nieritreretiny mihitsy fa zay mba saipatany nataony marina fa miezaka izy fa ny fahalalana tompoko tsy maintsy ratovina zay aloha de tadio miaraba tompoko alo eny tompoko alo eny tompoko miaino ie mba hovanina generalina flazon mba hovanina tsika rehetra nya zany mba fanamariazy kely rehefa mitendra ny ray aman-dreny zanaka miaramonina io matetika le ray aman-dreny manana eritseritra hoe mbola le zanany foana lefa mbola sakely fatany ty zanany rehefa manambady iny de lasa misabatsabaka amin'ny tokantrano ohatr'izay tsy mahafetena zany le ray aman-dreny rehefa misy ohatran'io de lasa misy fitraikany any amin'ny tsy eo amin'le zanaka fotsiny fa any amin'le vinampo de zay no mahatonga le fiarahamonina lasa miratsika eo ao anatin'le izina indray maharatsy n'le hoe fiaraha-mipetraka amin'ny vinampo sy ny zanaka sy ny ray aman-dreny zany de indrindra moa fa ny vinampo sy ny rafoziny ao anatin'izay io tsy voatery hoe vinampo lahy na vinampo vavy ihany fa
izy izay mety ho vonampiny dia mety lasa misy fandonana amin'ny rafozana amin'izay le toe-tsain'ny ray aman-dreny lasa mitsabatsabaka amin'ny tsabatsabaka ao anatin'le tokantranony le zaza zay satria everina fa mbola zaza ao anaty tokantrano foana zany le zaza dia misaotra tompoko. Tena marina nge zany lazainao zany amin'ny maray aman-dreny a dia tena mbola everina ary hoe tsy everina fa tian'izay mihitsy zanany foana ianao dia ohatran'izay nitondrany ianao hatramin'izay foana mbola ohatra fotsiny tao hoe izy mivady tsy mifamaly tsy maninona hoe fa fantatry le vadiny fa hoe ny vadiny noho ny asany dia mety mody alina inona ny ataon'le ray aman-dreny raha miraitrana ary mba mahagaga ny vadinao tsy mba mody mihitsy raha efa tonga dia mampiditra seritra hafa ao amin'le tompom-bady zay nge le tsy mety le tompony mahazaka ihany satria mahafantatra ny antony fa le mpijery ety ivelany mampididoza tena mitondra hahiahy hoaka ao amin'le tokantrano zay ny tsy mahatsara azy. Ie, reny koa matetika le olona manao ireny dia inona ny azatsika azy tsy tapaka tadipoatra ny fitenenana zay dia raha vao tonga ao anatin'izay fotoana iarahany zay le ray aman-dreny sy le zanany sy le vinatony dia lasa misy gidrakidra ka zay oa ny adiny matovy laviany dia tsemba sasatra mihitsy amin'ny teny hoe zaho a tsy tia mampiasa mihitsy an'le voambolana hoe vinantro sy rafozana vinantro zany zanaka ary ny rafozana zany ray aman-dreny zay fotsiny rehefa nanaiky aho koa haka vadiny zanany dia fa ray aman-dreny zatsy miteny hoe rafozako. Miaraba tompoko. Miaraba tompoko. Baovanino. Baovanina tompoko za tompoko tovovavy 20 taona. Manana olon-tiana za 7 taona izy io dia efa tamin'ny taona 17 teo arivo zay dia avy teo izy io samy hafa ny finoana misy anay dia tsy vita inona finoana misy azy izy moa zay fa vita rehetrarehetra amin'ny finoana katolika dia mba nitarika azy zany za hivavaka dia teny marary foana zany nataony aminahy dia tamin'ny lasa teo ao tsy raha tananarana izy hiditra katekomena dia hiantso anay izy dia tsy niantso izy dia atsoky izy dia maty ny telefoniny hitaka tava-bolany zay ny afaka miona dia izy moa tsy azo telefoniny dia tsy tafahoana mihitsy an'izay dia mety hoe fahazoko ve tompoko no mitarika azy amin'le hoe hiditra lalandala kokoa iaina amin'ny finoana satria izy le tsy vita inona amin'ny finoana misy azy dia mba hotarisika izy zany iaina hiditra lalandala kokoa amin'ny finoana dia inona tompoko mba ataoko fa izy tsona tsy mandray telefona mihitsy nefa izy manam-potoana foana izy isak'alahady dia zay moa général mba ilaiko fanampiana vaminao misaotra tompoko. Le izy zao aza manao tety mahery aminy rehefa le mbola tsy tapa-kevitra izy fa tsy maintsy ampamoram-panahy foana no hitaritana ny olona manatona an'Andriamanitra zay ihany dia mbola ampiako hoe toam-bavaka mba ho tsolovan'ny fanahy masina ny sainy sy ny fony sy ny fanahiny anana an'izay etaeta anatonany an'Andriamanitra izy misy ny mangetaeta anatona an'Andriamanitra. Miaraba tompoko. Allô. Nenda dionao azafady. Nenda dionao azafady. Baovanina. Baovanina tompoko. Rehetra tompoko. Nareo manko izao teo ny teny fa hoe le ray aman-dreny foana no tsy mahafiliana le zanaka fa misy koa problème amin'izao fa noho ny tsy fampinana ahoana moa fa misy koa amin'izao dia ray aman-dreny tena fa hoe nitana amin'izay nareo fa tena le ankizy mihitsy ny ohatrany hoe na tsy manana ianao dia miantso foana hoe ato ahoana iny eo anio tontolo andro dia nefany ianao zany le manana trano malalaka ny trano dia ahoana moa zahay tsy hipetraka amin'ny tranoko ny trano malalaka azo andraisana anay ohatr'izay koa zareo mihitsy tsy tia mety hanapaka an'le iny ty le tadipotra amin'ny entsonareo dia inona no tokony atao indray amin'izay lafin'izay mba mangataka fanampiana fa ny anay zao dia ohatr'izany mihitsy mirary so indrindra nareo tompoko raha amin'izay indray le hoe tena izy mihitsy ny tsy mety dia zao nareo manana trano ny apahany hoe hipetrahanareo mivady apahany fay dia lasa nareo manofa trano hafa dia voaleo izy nipetraka ao satria miteny hoe tranony dadasineny tiako maniny zay ty hipetraka ato dia dadasineny indray amin'izay fotoana izay rehefa tsy te hitan'ny romoromo aminy ary atonga saina azy ianareo mivady indray ny lasa sarotra be zany général mora tenenina zao hitanao rehefa marina ohatsy ianao hoe mora tenenina hoe maninona moa nizay mivady indray dia miaritra n'le zavatra ao ary ianao asena mandeha izy tsy raharahany
ianao la andatalata azy foana tsy raha iny vao maika ianao indray nanaovany vavy nganareo tsy ho faty zay nipera mafikonga zany le matovolagany karany atao ary de zao hoe za raha ohatra ny olonanareo ny hofatrano a de ty trano nipetrahanareo ty ampanofaina de alondra ny hofatranonareo rehefa zay ny olona zay angambany fa raha le ray aman-dreny ny alao sarotra be za de letany anerin'le ray aman-dreny efa firy taona firy camion ngambany aho eny zay fo ny anaovana ty eny manaiky ny teninao a tena marina zany fa dy zay fotsiny anaovana azy hoe ataovy zay hoe ifitany hoe sahirana reo fa ampanofany ty efitra misy anareo ty a de ny ofany ty omena anareo fa le miray moninato anaka tsy mety trony efa lehibe nareo zay mba tianana ny fiadanana fiadanam-piainanay am'izao efa androna efa azo morotevany zay fitenena anso farany ary resitsika miarava tompoko zay ihany moa général le zanako miaram-penita amin'ny fombo zany de fomba ahoana moa zany tenena aminy hoe mandana am'izay nareo mitady trano hoe tsy lazay hoe roany eo hoe sa ahoana fa le zanako ohatr'izay zany izy raha voatena zany hoe mibedava ary nareo trano de sao de lazay hoe roana ve sa ahoana to mialatsy le izy ange de zao e amma hoe efa manana ankonana anazy izy a de matoy izy mbola mifikitra ao de hoe sahirana be zay mitady trano roneny afo be ny hofatrano de hoe tsy manina fa raha le hofatrano foana manahirana ao ampanofatsika ane ty zao le tena le hoe ianao tsy manimba ny fiainany le zanaka mihitsy any le hoe satria tsika maray aman-dreny atsika ao de tsy maintsy hoe raha vao mody alina fotsiny anankiray na mandray olona matetika na hoe misotrosotro na manao de mbola manana eritreritra ny teny foana maray aman-dreny inona foana ary ty tsokasotra anareo ty zay fandarantsika ry androany makasitraka atsika rehetra raha ohatra nareo ka te eo amin'ny généraly de miantso nareo aloha ny 22 443 87 rehefa azonareo ny lara telefony généraly de atso izy isaky ny maraina amin'ny fitsasany katramin'ny valo ny tolakandro amin'ny ray sasany katramin'ny roa de rehefa azonareo généraly de omeny généraly anareo ny fotoana ny ora sy ny toerana zay andehananareo de ajao zay ora sy fotoana zay omeny anareo zay fa fahafantarana ny toetra ny olona voalohany ihany koa ny fanajana ny fotoana ka dia izay no anasana antsika rehetra ny fantarantsika dia miverina amin'ny alatsinainy alina amin'ny valo sy sasany mandeha tamin'ny RDB live izy teo ary mbola mandeha koa any amin'ny tolakandro any amin'ny YouTube any Roland Ramanatsony teo amin'ny lafiny teknika da disina ambinina ny kirakirany sary mametraka ny veloma mandram-piona marotafo amintsika rehetra ho amin'ny manaraka indray veloma tompo mba hovanina fandarina rano eto amin'ny radio Don Bosco isaky ny alarobia maraina amin'ny folo mba hovanina fandarana ho fanabeazana ny olom-pirenena mba hovanina